Ny mety ho toeritry ny andro eny an-dranomasina ny alahady 12 febroary amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 13 febroary amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana ho an'ny morontsiraky Madagasikara fa entanana kosa ny mpampiasa ny ranomasina mba ho mailo hatrany ary hanaraka tsy tapaka ny toromarika atolotr'ireo tompon'andraikitra eny ifotony. Morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, andrahoana mahalana, ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy avaratra Atsinanana kosa ny tolakandro ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, haavo ny onja anodidina ny 1 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro, andrahoana amin'ny tsitokotoko, ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy andrefana kosa ny maraina ka ho 10 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, haavo ny onja 1 hatramin'ny 1,4 metatra. Mahanoro hatrany Tôlanaro, anorana tandrifon-drahona indraindray ny maraina, ho avy atsimona atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, haavo ny onja 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Tôlanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, anorana tandrifon-drahona manakaiky ny Tôlanaro, androana amin'ny tsitokotoko kosa any Akafa. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 30 kilometatra isan'ora izany ny alina. Anonjabe ny ranomasina, haavo ny onja 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Morontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo, ho maina amin'ny ankapobeny, ho avy atsimona atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina, haavo ny onja 1,5 hatramin'ny 2 metatra, hahatratra 2,5 hatramin'ny 3 metatra any amin'ny tapany avaratra ny alina, isy alin-drano avy atsimo. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, andrahoana mahalana, ho avy andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy avaratra na avaratra Atsinanana kosa ny maraina ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, haavo ny onja 8,5 hatramin'ny 1 metatra, hahatratra 1,5 metatra indraindray any amin'ny tapany atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, anorana tandrifon-drahona vitsy any amin'ny fiandohan'ny fepitaona, ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy atsimo Atsinanana kosa ny maraina ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, haavo ny onja anodidina ny 8,5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, anorana indraindray ny vao maraina, ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina, haavo ny onja ho latsaky ny 8,5 metatra.